maro le fitaraina avy vahoaka reo cyclopos reo reo salamzao dia anay tena mijaly hoe tratran'ireo tsy eo tapitapina tonga dia eo amin'ny arabe tonga dia mivily tapoka maro be zany le fandikandalana dia eo koa moa ny fiaraha-miasa tamin'ny commune mba ilana koa ny fanabeazan'ireo olona ireo dia nanapaka ny ataon'ny Ivony fondrotoko le gendarmerie nationale eto Menabe hoe alohan'ny handraisitsika fepetra aleo aloha ny ampianarina le olona satria na hitabataba olona amin'ny arabe eny olona tsy mahalala ninina kosa ary moa nampahafantarinao anazy misy sasany eo tsy manan-karatra tsy manana ninina tsy manana capacité nefa mitondra an'io raha sanatria moa zany mitondra olana izy ireny raha sanatria moa accidenty mahafaty olo tahaka zany aoaizany hazo tompony poste amin'izany dia mba hisorohana sy afahana miasa araka tokony izy amin'ny fanaraha-maso sy fandraisana fepetra dia aleo aloha ampianarina ireo psychologue ireo ka izay olona mahafeny fepetra ny ampianarina izay olona 20 taona miakatra manakaram-panondro kosa ny ampianarina eo ary olona vonona fa hiatrika formation amin'ny resaka fahazahoana capacité no ampianarina eo ka ny ciblena manokana zany dia ny olona mpitondra posy sy ny tompona posy inona ny zavatra nampianarina teo ny zarana telo zany mazava tsara telo moa zany zay no mampianatra eo ny gendarmerie amin'ny vondrotoko le gendarmerie nationale tenoko zay ny commandant de groupement dia eo koa ny commandant de brigade zay miandraikitra resaka enquête dia eo koa ny ambisy technique miandraikitra mahakasika ny fampianarana code de la route sy ny fepetra kojakoja rehetra mahakasika ny mécanique tahaka zany fa eo amin'ny zavatra lara-pahamena alohany dia amin'ny fahadiovana sy fandraisana client io no fameloma-po miankina amin'io ny miankina fiodinan'ny kodiarana zany no ahitan'ireo vahoaka ny akamaroany sakafo indrindra mitarika posy marobe ny olona veloman'ny posy anankiray le mpitondra posy mamelombady amanjanaka le tompon'ny posy kosa mamelombady amanjanaka amin'ny alalan'ny kodiarana mihodina ka ny zany dia ampianarina azy ireo aoka mba ho manara-penitra mba ho ary fomba ny posy zay ampiasaina faharoa manaraka an'izay kosa mba ho madio mba hanaitra ny client ny olona mitondra posy na amin'ny fitafy ty ivelany zany endrika ty ivelany na amin'ny fomba fihetsika amin'ny fitondran-tena marobe ny ireo posy ireo mety tsy dia nandalo fianarana lavitra dia na mifandraisan'olona mety tafiteny mandratra fo na tsy voahevitra ny fihetsika dia izany zany ny ezahana na renina ka ny dingana voalohany natao teo zao dia hitandreo tsara eo amin'ny fikotsakojana ny posy dia ny tena na ny akanjo fahadiovana dia ny fitondrana ny client araka ny tokony izy fa tsy mijanona eo ihany fa mifanarahana koa ny fitsipika ho an'ireo olona hoentinareo dia nitohizana zany amintsika miteny zao mampianatra ny code de la route satria ny code de la route zany marobe ny zavatra teneninao amin'ireny auto-école ireny ihany fa ny cyclopos moa zany ngamba tsika mahita fa ny cyclopos mbola tsy ahitantsika eny amin'ny panneau de signalisation eny na ny marque sol zany panneau de signalisation le amin'ny sisiny dia mbola tsy ahitanao mihitsy eny hoe cyclopos na manahoana fa nitanao eny dia sarina moto sarina sarety na sarina posiposy le taritina amin'ny tongotra fa mbola tsisy le voizina fa ny kategoriany reny zany araka ny visite technique atao moa dia lasa anelanelany zavatra satria mitondra aina izy ireny dia bicyclette zany aloha nentina dia nampidirina koa nilina moto dia zay sarety koa zany saika tafiditra anatiny ao zany hoe sarotra be zany tena ametrahana ny kategoria tena hoe ity ny mahakasika cycloposy fa saingy kosa ny fitsipika napetraka ny commune no ezahana appliquena fa ny code de la route ampianarina azy avokoa eto tsy azo olahana eto tsy azo anaovana zao eto tsy azo anaovana zao satria ireny materaka ny accident ary ny zavatra tsapa akamaroan'ireo accident izay niseho tato amin'ny commune ambony vohitra ny Morondava dia saika avy amin'ny posy cycloposy avokoa ka noho izany zany tena adidiny gendarmerie ny mampianatra an'ireo mpitondra posy ireo mba hisorohana an'izay mety loza hitranga eo moa zany visite technique rehefa aneo zao rehefa aveo ny commandant de brigade hanazava mahakasika ny fandikandilana mety hiteraka famonjana ho an'ny mpitondra posy sy ny tompona posy nisy moa zany lamina napetraka amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'le commune sy misy koa le association zay fikambanan'ireo tompona posy maromaro zany izy eo dia ny fampiasana teo hoe manao ahoana kay alohan'ny hanentanana eny dika alohan'ny hanasajinay dia ndika zay fanentanana fa saingy hanavahana ny tsiparifary sy ny vary dia tokony fantarina hoe zay manana capacité aloha zany miasa nefa ny fikarakarana ny capacité araka ny tenenindreo dia mbola maharitra elaela noho izay zany dia tenenina ireo izy ireo satria taloha zany tsy fanomezana capacité gratuit noho ny fisian'ny rionala zay nanome mahamaim-poana an'ireny badisa reny sy miaraka amin'ny
gilet fa ny am'izao tsy maintsy mandoa vola de noho izay zany dia somary nahemitra ny fanomboan'ny fanaraha-maso zany na izany zany nefany misy ny fanaraha-maso tsy maintsy efa tongotra ihany atao taterahana fa eo amin'ny lafiny fanaraha-maso amin'ny gilet ngamba no mbola tsy taterahana fa ny amin'ny baja zany ezahana araha-maso tahaka zany de fanampin'izany koa ny police communale koa zany dia ampiofanina satria alohan'ny hanasazina zany tokony mba mahay koa inona tena pitsipitsiny manoloana an'ireo manam-pahefana zay afaka manasazy tahaka zany sao de sanatria niany koa miteraka ny fandikan-dalàna ka mety hiteraka korotana eo anivon'ny vahoaka amin'ny fampiasana an'ireto cyclobus reto manomboka amin'ny androany zao ny fanofanana fotsiny hoe ataontsika hoe amin'ny ankapobeny ny fanetanana mahakasika cyclobus fampianarana zay zavatra tenina teo fa manomboka talata kosa ny fampiasana ny code de la route hoe misy test ampanaovana an'izy ireo ataony visite technique iarahana amin'ny gendarmerie zany mety ampanaovana test tapaka eny amin'ny arabe izy hoe mandalova ezy de mety sahala am'izany manomboka amin'ny talata de mifara amin'ny zoma araka ny lamina zay efa napetraka de aorina am'izay ny fizarana ny certificat zay arahana fanomezana badge zany na hoe capacité ho an'izy zay rehetra niatrika fiofanana ka na lavorary teo amin'ny karazana fanadinana tsotsotra zany natao ny remplaçant zany satria le badge misoratra amin'ny anankiray dikan'izay zany raha na remplaçant zany izy tokony hanana badge anazy manokana mba hialana amin'le hoe izy ny tompona andraikitra feno amin'ny fandikan-dalàna zay mitranga ao ka ny remplaçant zany na remplaçant na titulaire de tokony hanaraka fiofanana foana fa tsy hoe ny remplaçant de olona tsy tokony hanaraka fiofanana mila tokony manana ny capacité koa ny remplaçant tokony hisan'ireny jiro marika mba manaitra ny aorina hoe ty misy posy io na misy ina io ka ny amin'ny valo zany ane efa maizina io mbola tenenay hoe jusqu'à tsara ve ny amin'ny valo samy niaina samy fito ka hoenareo miandalana eo ny fanovana anazy satria aorina ny fampiofanana amin'ny zoma satria vafatarina hoe hajanona am'izao le izy satria tsy ary fomba amin'ny fiarovana ny aina ireny sy mampiasa an'ireny cyclobus efa maromaro tokoa moa zany lay tenin'olona mahakasika an'izay hoe ny mpanao nefa simba efa maro mipodipodika misy menjera fotsiny misy lavo fotsiny ka voalohaloha sarotra be na tanterahana zavatra miaraka amin'ny commune raha tsy tena tonga le tena titulaire raha vao intérimaire eo zany tsy tena matapaka eto na famoahana vola ary manahirana de angamba reny trasy amin'ny lalana reny dia olotsotra no opérateur économique no nanolo tanana amin'ireny ka noho izany raha misy tolotanana avy amin'olotsotra aloha de zay ngamba no atao fa ny amin'ny commune aloha hampana tena zavatra tsy tanteraka atoato lainga zany fa dia mivavaka mafy mba hisiany mera vaovao ho an'ny morondava ville eto ahafahana mamerina an'ireny amin'ny laoniny